Faly miraba antsika rehetrarehetra indray androany tsika fa tafahoana elaela izay iresaka momba n'ity raharaha kolikoly izay nahavoasambotra ny jirikabin'ny présidence ity tsika androany dia ho an'izay mbola tsy nahita ny publication izay nataonay hatramin'ny maly dia ny vaovao voarahintsika izany dia hoe voasambotra tany Londres, Royaume-Uni, Ramatoa Romy Andrianarsoa izay directeur de cabinet ao amin'ny fiadidin'ny République ao Madagasikara, izany hoe jirikabin'ny présidence ny Andry Rajoelina izany izy io. Ny antony nisamborana anazy dia tratra ambodiomby teo am-pitakiana vola corruption tamin'ny orinasa Gem Fields. Ny antony izany fitakiam-bola izany dia nanao négociation izy ireo hanomezana licence d'exploitation minière an'io orinasa Gem Fields io. Eo zany tsika dia mahita hoe misy olom-panjakana jirikabin'ny présidence mandeha manao négociation any amina orinasa anankiray izay orinasa miandraikitra ny fitrandrana renakibon'ny tany any Madagasikara. Io orinasa io efa manana permis d'exploration fa saingy mbola tsy manana permis d'exploitation. L'exploration zany mijery ianao hoe aiza misy an'ilay zavatra tadavinao dia rehefa avy eo ianao mahita hoe ary ananina ery amin'izao dia mangataka amin'izay ianao permis d'exploitation. Ary io permis d'exploitation io dia ny ministère-ny mines sy ny fitondram-panjakana no manome azy io, fa tsy directeur de cabinet any présidence. Dikan'izay zany dia izao, saika anao démarche mpanera zany reto olo reto. Ny zavatra misy ao a Madagasikara dia amidy ohatran'izao zany ny arenakibon'ny tanitsika ao. Izany hoe tsy tsika malagasy no mitrandraka an'ilay carré minier, fa misy olona mividy an'io permis d'exploitation io dia izy no mitrandraka azy. Ary tao anatin'ity raharaha ity zany dia nangataka frais initiaux moa filazan'ny zareo anazy, izany hoe angamba ohatran'ny hoe vodin-drombarotra tamin'ity orinasa Gem Fields ity zany Gem Fields ity zany Ramatoa Romy Andrianarsoa sy ny associéany izy zareo amin'ity hoe amin'io raharaha io dia Andriamatoa Philippe Taboto izay vazaha ihany koa frantsay izay efa zatra miasa any Madagasikara sy any Afrika. Ary tsara marihana fa io rangahy hoe Philippe Taboto io dia olona efa voaroroy tamina affaire corruption ihany koa tany Guinée Conakry. Ary tsy dirantsika lala momba ny tany Guinée fa ny mikasika ny zavatra nataony zareo no resahantsika. Dikan'izay tsy hoe nandeha ohatra hoe nandeha nitsangatsangana ry zareo na nandeha train na ohatra hoe nandeha nisy incident teny anatin'ny vacances anteny fa niala tao Madagasikara izy ireo indrindra moa izany ny anananay eto ambany masina eto dia ny alakamisy ny alarobia lakamisy, izany hoe alakamisy à 0h no nandray ny vol Air France mandeha aty Frantsa dia avy eo mandeha any Londres. Ramatoa Romy Andrianarsoa miaraka amin'io Philippe Taboto io. Dia ny passeport nentin'ny tompoko dia passeport vert. Izany passeport vert izany dia passeport de service. Dikan'izay ianao rehefa mitondra passeport de service dia en mission. Normalement ny passeport de service tsy hoe délivré indray mandeha iny dia ampiasainao mandritra ny 5 taona, ohatra ny passeport ordinaire reny
na ohatran'ny passeport diplomatique fa amin'ny mission izay andehananao dia mahazo ordre de mission ianao dia mahazo an'io passeport vert io. Dia rehefa une fois délivré izy dia misy ordre de mission avy hatrany ampiasanao an'io passeport vert io. Fa rehefa tsy en mission ianao dia tsy mahazo mampiasa an'io passeport de service io fa passeport ordinaire anao no ampiasainao. Zay aloha zany ny pitsopitsony fa zany hoe tsika moa Madagasikara dia indraindray tsy arak'izany izy fa ny hatreto aloha zany dia passeport de service no netiny Romy Randrianarison nanao an'io voyage tany Londres io. Milaza nefa ny ao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika fa tsy en mission velively izy no nandeha tany fa en congé, hoe nanao nangataka congé izy ny 9 août jusqu'au 22 août. Fanontaniana mipetraka, ny congé ve reto tsy hoe efa feno herintaona ianao zay vao manana droit na 15 jours plein sy 15 jours azonao alaina tsikelikely. Ary indrindra ho an'izao raha mangotraka ao ata Madagasikara zao akaiky fifidianantsika, akaiky ny fotoana ataontsika hoe ametrahan'ireo zay teo candidat atota taratasy ho vidiana dia andeha angataka congé 15 jours ny directeur de cabinet an'ny présidence. Amin'ny ahoana moa zany? Ahoana zany notsika zany dia le 22 hony izy vao tonga nefany zany directeur de cabinet zany dia tena ohatrany hoe zany ny olona miandraikitra ny mombamomba ny président rehetra. Izy no miandraikitra ny déplacement, izy miandraikitra ny zao, izy miandraikitra zao, izy miandraikitra ny tout ce qu'il y a iandreketana. Dia izy zany andeha ramatoa le 9 dia tsy mivena izy raha tsy le 22. Nefa ny président vao nilazain'ny patron tamin'ny sabotsy izy iny, tamin'ny sabotsy tamin'ny zoma teo hoe andeha hoe ho aprisiany ary ho arisikany mihitsy hilatsaka amin'io deuxième mandat amin'ny fifidianana amin'ny octobre amin'ny novembre zay novembre 2023 io. Dia ny patron izy mianakavy miteny hoe milatsaka ianao Andriamatoa Andry Rajoelina na vazaha ianao na tsy manana nationalité malagasy ianao tsy maintsy milatsaka. Dia dirikaby andeha aza aloha andeha anao vakansa kely fa vakansa ny andro ireo olona. Dia mbola mampiasa koa ianao passeport de service. Rehefa tonga avy any nefany tonga amin'izay zany ny ohatra ataontsika zany hoe tsy tratra zany le fangatana vola sy le fangalana le namoty le vodiondrom-barotra tany amin'ity orinasa Gemfield ty dia tonga avy Romy miaraka amin'ny Philippe Tabuteau izay conseiller ao amin'ny présidence ihany koa. Tsy hoe kory hoe associé-ny amina zavatra hafa fa conseiller, il paraît conseiller ny présidence ao ihany koa ty Philippe Tabuteau ty. Dia tonga avy zareo ty misy olona zay mila exploitation licence d'exploitation minière ka dia omentsika izy. Dia hiteny zany ny ao présidence hoe tsy aty zany fa any amin'ny ministère mine any. Dia eo zany nilazako amintsika malagasy izay manatrika eto fa io zavatra io dia tsy ka isolé. Tsy ka isolé ny zavatra ohatr'izao fa ireo olona miasa en présidence manana titre na conseiller, dirikaby etc. Meo amin'ny fiadidin'ny Repoblika ireo dia manera daholo, manao démarcheur. Rehefa manao an'izay démarcheur izay izy na rabateur hozy izy zay ny fitsarana dia maka vola amin'olona izay investisseur. Dia iny olona investisseur iny angalany an'io ty zao 250 000 francs suisses. Zay ny tena nalainy zareo fa équivalent ny 250 000 francs suisses io zany dia 225 000 livres sterling. Dia io 250 000 francs suisses io
dia ataon'zareo hoe izay no ahafahanay mitretehany ka nareo hitondranay an'le hiplaidenay an'le affaire eny anivon'ny ministera tompony andraikitra tsirairay avy ary miampy 5% de participation en capital, zany hoe ampidirina actionnaire à 5% ao amin'ny capitalanyity orinasa ty zany izy ireo. Bazonareo an-tsaina ve zany zavatra any? Ny État malagasy ara tsy mahazo 5% zany en bloc amin'ny tony investisseur minier tony, dia zareo zay dirikaby ao amin'ny présidence, panera ao amin'ny présidence no mahazo 5%, tsy tahotra tsy menatra mangataka 5%, tsy mba hoe 1% kory fa 5%. Dia tsika malagasy zany tsisy vola miditra anaty kitapo-bolam-panjakana, dia avy eo tsika memenina hoe mahantra ny malagasy, tsy misy nahita terana fako ara maramila ny voatery mandeha midina mandeha mitatitra fako, satria tsisy vola miditra anaty kitapo-bolam-panjakana, dia mitrosa foana mba azahoana vola anodinana an'io machine administrative io. Satria nahoana? Satria lany amin'ny kolokolo ny vola, kanefa raha ty zany dia 5% de capital hony lasa mahazo 5% amin'ny capital ny orinasa Genfield io Romy Andrianarso sy Philippe Tabeto. Ny État malagasy zany amin'izany tsy fantatra hoe makaiza, dia sûr fa rehefa mandeha indray koa ny tena octroan'io licence io dia miditra actionnaire koa Rahavatomanga sy Rajoelina, ary actionnaire à 50%. Izany manko ny fataon'ireo. Ilaza indray ireo hoe ianao dia mamoromorona eo. Misy orinasa efa tratran'izany, dia io orinasa Samada CSPIM ao Madagasikara io. Tsy nitondra na ny ariary arany ny iza moa ty Mamy Rahavatomanga tamin'izany orinasa zany, fa tonga dia hoe raha te hiasa eto ianao 50% ny capital zany participation omenao anay, dia zahay lasa actionnaire 50%, dia ianareo ny 50%, fa izahay tsy mandoa fa ianareo ny manao ny investissement. Ohatran'izany daholo ny fomba nazahoany Mamy Rahavatomanga ny ankabeazan'ireo société andreo. Io lazaintsika hoe ry Anjela Tsakatany, Masinday Pierre, Masinday je sais plus, io zany ny fomba fanaovany anazy. Ohatran'izany ny fomba nazahoany an'io Sodiato io, ohatr'izany ny fomba nazahoany an'i Matarel, ohatr'izany nazahoany an'io clinique polyclinique Ilafy io, ohatr'izany nazahoany an'io Amarante taloha CSPI Mada io. Dia ohatran'izany ihany koa ny fomba namarotana ny orinasa ny exploitation de fer Wisco any Soalala. Raha tsaroantsika tamin'ny 2012 izay, raha tsy diso sa 2010, tsy tadidiko tsara ny daty, namidy amin'ny orinasa Wisco, izay orinasa sinoa, ny mine de fer atsika ao Soalala. Tamin'izany fotoan'izany tsika naheno hoe 100 millions de dollars hozy izy zareo no nalohan'izany orinasa Wisco zany. Dia avy eo dia hoe 350 millions de dollars. Dia io vola io hoe nomena nanamboarana ny hôpital manara-penitra, izay tsara fantatsika fa ny hôpital manara-penitra ireo dia misy tompony ary andoavam-bola, fa mbola ho ataontsika resaka amin'ny manaraka isan'ny tompon'ireo hôpital manara-penitra ireo, fa tsy malagasy ny tompon'ireo, tsy isika tompon'ireo. Nefa ny vidiny nanamboarana ny hôpital manara-penitra dia vola azo tamin'ny orinasa Wisco, izany hoe namarotana ny mine de fer Wisco tany Soalala. Ary ny tena loza dia izao, tsy io 100 millions de dollars no lazaina, na 350 millions de dollars no lazaina, io ihany no vidin'io mine de fer io, fa nisy paiement na 350 millions de dollars intelo.
Izany hoe ny 350 milliards voalohany ihany narotsaka zareo anatin'ny trésor public fa ny faharoa sy ny fahatelo nakepika zareo any am-paosiny. Ary amin'izao zany zareo raha hojerentsika koa ny registre de commerce et de société an'izany orinasa zany dia azagaga isika raha mahita fa actionnaire ao koa zany ireo olona mpitondra tamin'ny tetezamita. Tiako eviana dia izao milaza zany ny fiadidian'ny repoblika androany raha zavatra efa tamin'ny alakamisy tolakandro no voasambotra Ramatoa Romy sy Philippe Taboto io. Zoma zareo no placé en garde à vue ary sabotsy zareo déféré tany amin'ny parquet tany amin'ny fitsarana tany à Londres ary placé sous mandat de dépôt mandra-piandry ny fitsarana azy amin'ny 8 septembre. Zay zany ny andro tokony vaovao izay voarainay dia placé sous mandat de dépôt zareo fa tsy garde à vue. Ary tamin'ny alakamisy hariva après-midi teny tany Londres no teo am-pivoriana miaraka amin'ireo orinasa solitena ny orinasa Gemfield zareo no voasambotra. Dia entre an'izay alakamisy, zoma, sabotsy, alahady tsy heno mihitsy ny présidence ny teny hoe misy zavatra ohatr'izao nitranga ka dia milaza izahay fa tsy naniraka ny dirikabin'ny présidence anao mission izahay fa izy nandeha naka congé. Fa efa nivoaka ny article teo amin'ny tambazotra tserasera efa nalaza naoraka ny teny daholo ny olona rehetrarehetra. Zay vao nilaza izy hoe anao déclaration ny atao amin'ny fiadidian'ny repoblika. Dia eo izy mitady fika teo hoe ina nilazana hoe tsisy dirantsika io. Aleo lazaina izy fa congé. Donc amin'ny anaran'ny tenany manokana no anaovana an'io. Azafady tompoko. Ny article actualité navoaka ny NCA na ny ohatrany hoe Bianco any a Londres zany io NCA io dia nilaza mazava fa hoe ny chief of staff zany hoe ny directeur de cabinet any présidence ozy izy no tratra ary voasambotra ary placé sous mandat de dépôt. Dikan'izay dia napiasa ny titre ma chief of staff azy Romy. Ka eto zany zavatra roa no mitranga. Soit Romy en tant que directeur de cabinet no nandeha nanao ny mission tany Londres, soit izy nanao abus de fonction amma chief of staff anazy no nitondrany an'le négociation hoe iza dirikabin'ny présidence dia afaka mampahazo permis d'exploitation anareo. Eo zany dia mitombina tanteraka le hoe utilisation ny fonction anao mba hanaovana promesse d'octroi d'un avantage indu na tsy indu amin'ny ty orinasa Gemfield ty. Fa ireo olona ireo dia mafantatra hoe ty olona ty mety mavita zany dia niraisina tsara dia natao ny fivoriana dia ho atao ny zavatra rehetrarehetra saingy zareo any amin'ny tany tandalana te mba hanao investissement madio izy ao Madagasikara dia avy dia ny signal avy hatrany an'ity NCA ty izy hoe izahay misy olona manao mitady akavola aminay. Dia noman'ny zareo ny zavatra rehetrarehetra ary dia tratra ny proof rehetrarehetra satria misy proof tompoko ny nandefasana an zareo tany amin'ny fitsarana dia rehefa nandinika ny fitsarana ny fampanoavana tany Londres tao amin'ny Southwark Crown Court dia placé sous mandat de dépôt zareo. Dikan'izay misy zavatra anankiroa na izy nandeha amin'ny anarany dia nanao usurpation de titre. Izy moa zany tsy ny usurper titre fa tena izay ny titre fa abus de fonction dia azo ny présidence enjehany izy zany hoe
tsy naniraka anao izahay ianao en congé nandeha tany noho izany dia mametraka fitoriana ny présidence any amin'ny paky dia mitory azy koa ary dia mitory azy hoe nanao abus de fonction satria olona en congé izy mandeha mampiasa ny titre madirika aby azy dia mandeha manao négociation anaovana rakety amina orinasa. Raha tsy manao an'izay ny présidence dia mandaiga fotsiny milaza hoe tsy naniraka azy izay. Fa raha tsy manao an'izay izy dia izy mihitsy no naniraka ny Romy hoe bon, tsika mila vola basket fond 30 millions 35 millions ny ilayntsika kanefa zara raha misy 2 millions 3 millions anatin'ny kesy ao en plus mbola ho tatanan'ireto mpiara-miombinantoka ka dia andananareo rehetrarehetra mitady vola amin'izay olona rehetra azo angalana vola any anaovantsika campagne dia anaovantsika fifidianana. Zay io. Rehefa tsy tory any Romy ary tsy anao i-délivrer mandat de dépôt avy aty Madagasikara koa zany ny ao amin'ny paka dikan'izay dia pretsy kombakomba. Izay ihany ny pirofo ilan'ny vahoaka malagasy anapirofonareo fa tsy niraitsy kombakomba amin'io fanaovana kolokolo io ny tao amin'ny présidence. Dia tokony nisy mandat d'arrêt international contre ny Romy ka rehefa migadra any izy dia mandeha koa ny mandat d'arrêt dia miampy zany ny charge any. Ny any mitory pour corruption, ny aty mitory pour abus de fonction. Rehefa tsy izay dia miala tsiny milaza aminao fa ny dirikapin'ny présidence dia solon-tenan'ny présidence. Ka dia nanao kolokolo zany ny fitondram-panjakana malagasy ary tsara fantatrareo fa zao betsaka ny investisseur te andeha hanao investissement Madagasikara. Fa saingy tsy mety amin'izareo le mandoa pot de vin, le mandoa dessous de table, le mandoa vola amin'ilay mpitondra aloha izay vao afaka miinvestir dia vata ny voatenena izy hoe mila mandoa vola ohatr'izao nareo dia tonga izy dia mangoronetana dia lasa izy. Ireny investisseur reny nefany no tena tsara miinvestir ao Madagasikara satria reny olona reny tsy hanambaka atsika. Fa ny olona izay vonona hanambaka atsika ohatran'ny tony Wisco, ohatran'ny Sherit, ohatran'ny QMM, ohatran'izy mianakavy manao investissement mandoa pot de vin ao Madagasikara ao izay vao afaka miinvestir ireny olona reny dia tsy azahoantsika tombotsoa fa satria lasan'ilay mpitondra ny vola tokony ho arotsana anaty kitabolam-panjakana au lieu de andohany 5%, 10%, 25% à titre de taxe sy contribution sy ataontsika dividende ho any État malagasy dia amenany Mamy Ravatomanga, omenany Andry Rajoelina, omenan'ireo dirikabin'ny présidence, omenany izy mianakavy miasa ao amin'ny présidence, ao amin'ny fiadidian'ny république, omenany ministra isan-karazany. Izany no tsy mampandrosa an'io firenena io. Dia mahagaga dia izao, izany atao hoe l'hôpital qui se fout de la charité. Ity Ramatoa Romy Andrianarisoa ity dia membre ny commission éthique et développement durable ao amin'ny groupement des entreprises de Madagascar na ny GEM. Izy zany ao anatin'izay hoe membre président ny commission éthique et développement durable zay dia miaro ny tontolo iainana amin'ny développement durable. Kanefa ao anatin'izy miaro ny tontolo iainana zay dia izy zany manana droit de regard amin'ny hoe ity orinasa ity ve manaja ny inona moa ity norme sy ny charte environnementale izay nosoniaviny. Raha vao tsy manaja an'izay dia tsy tokony mahazo licence. Ay zany izy ity zany amin'io membre ny commission éthique et développement durable io dia contraire an'izay ny zavatra ataony satria hitantsika fa izy indrindra no miaro an'ilay base toliara.
izy indrindra no miaro any bovima nefa ny bovima io dia tena hoe tsy manaraka norme environnementale. Io bastulaire hoe tsy manaraka norme environnementale ary izany daholo na tonga ny mpanohitra ny menimenina tamin'ireo orinasa anankiroa ireo. Izy nefany no miaro an'ireo orinasa ireo. Dia inona zany no sous-entendu ambadik'izay? Tsy ananako eto ny fitorian'ireo olon'ireo fa satria ireo olon'ireo te hiasa ao Madagasikara dia sûrement tsy maintsy nandalo amin'ny vodin-barotra koa. Hoe mandoa vodin-barotra dia mandoa 5% de participation en capital. Ka raha ho savaina zany raha manao ny asa ny fitsarana ao Madagasikara dia tokony ho hita hoe ahoana indray koa ny fidirana orinasany Romina maka prête-nom izy na zavatra ohatr'izany amin'ireo orinasa ireo. Dia ny faharoa, commission éthique koa izy. Ao anatin'izany commission éthique zany dia misy ny lutte contre la corruption ary izay indrindra ny tena ataony. Ao anatin'izay lutte contre la corruption zay dia tena hoe tsy mety ny fandoavan'ny investisseur à pot de vin rehefa ohatra andeha anao investissement amin'ny toerana anankiray. Fa tsy mampandehany izay le hoe milaza moa izy hoe tsy mampandehany investissement Madagasikara izy ary mampisy fitongilanana amin'ny samy investisseur satria lasa izay olona manome pot de vin no mahazo an'ilay marché fa tsy voatery le olona tena tokony hazo an'ilay marché. Dia izao zany izy izay neritreretina hiady amin'ny kolikoly no tratra ambodiomby nanao kolikoly. Zany ny olona miara-miasa amin'ity fitondrany Cédric ity. Izy mianakavy amin'io mody miala daholo manomboka hatramin'ny gouverneur milaza hoe tsy namana izy raha nanao an'izany izy dia amin'ny anarany manokana aiza nafantaranao an'izay ny fanarahan'izareo tao amin'ny présidence tao. Ianao ane any amin'ny gouverneur nisy anao tsy hainao izay nandeha tao aiza nafantaranao raha Andry Rajoelina naniraka azy. Fa maninona ianao no tonga dia nitsangana hoe tsy namana izy. Inona ny idirandry toavina rahabe hoe raha nanao an'izany izy dia izay zany izay tsy miditra amin'izany. Aiza nafantaranareo izay fanarahana izy Andry Rajoelina tany. Avy eo moa zany dia nanao communiqué sady tsy neny tsisy cachet tsisy nasananao sini le communiqué fa menatra tsy sananao sini na ny directeur de com na izay dirika par intérim na même Andry Rajoelina ilaza hoe tsy namany tsy izany naniraka azy. Fa raha mahasahy Andry Rajoelina dia asefo miteny amin'ny télé izy dia milaza hoe tsy izaho mihitsy no naniraka ny Ramatoa Romy Andrianasoa anao an'izany ary za dia maniraka ny PAC. Ohatra ny nanirako hoe avoainy ny donia, avoay tany am-ponjy ny donia dia ampidiro am-ponjy ataovy MD international koa zany mandat d'arrêt international Romy Andrianasoa fa manala baraka ny présidence izay hiadidiko. Rehefa tsy manao an'izay ianao dia complice. Ary tsika malala tsara fa jiolahy sy jiolahy ambavy no mitondra n'ity firenena ity association de malfaiteurs. Business maloto ny fitondrana ny firenena io izay ny mahatonga antsika tototry ny fako, bokatrosy, tsy mihinan-kanina ny olona any atsimo. Tapitra amidy daholo ny arenakibon'ny tany malagasy rehetra. Ny permis minier no ino moa ty ny code minier tsy mandeha amin'izay laoniny no nahamaika an'zareo olanina tamin'ny session parlementaire farany teo. Ary zao zareo dia mbola mieritreritra hiverina eo amin'ny fitondrana indray ihany koa amina deuxième mandat. Ka raha ohatra ka isika malagasy rehetra tsy mieritreritra ka mbola anaiko hoe io fifidianana tsy manjary ataon'zareo io no andeha ho atao eo dia aza manantena fa mbola hitoy mandritry ny 5 taona ary mety mbola hiampy mandat à vie ohatra ny any Centrafrika no hiafaratsika. Dia aza mieritreritra hoe hivoatra zany Madagasikara fa ho amidiny zareo ambogadiny amin'ny Rosiana sy ny sinoa ny îles éparses. Io îles éparses antenenareo hiverina Madagasikara io efa hitan'ny olona fa ho amidiny zareo amin'ny sinoa io
dia ohatr'izao izy nanakavy mahazo pourcentage amin'ny capital ao fa tsy Madagasikara velively. Mbola ho arahantsika akaiky ity raharaha ity fa izay izany no tiako tenena amintsika androany dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka fa itoizantsika amin'ny fotoana manaraka hoe inona ny farany io raharaha io ary inona indrindra ny fepetra ny raisin'ny fiadidian'ny repoblika mikasika an'io Romy sy Philippe Tabuteau io fa tsy hitany laza fotsiny hoe tsy namana izahay hozy izy petera, tsy vitany hoe tsy namanareo fa ataovy ara ny fanenjehana fa tsy hitany hoe asorina tsara amin'ny asany izy. Fa ny fitsarana ao Madagasikara koa mila manao ny asany satria le tsy fanaovana asa ohatran'io mihitsy no mahatonga le classement sans suite ohatran'le tany amin'ny PNF teo reny. Atao contre parenthèse kely iny fa manaraka amin'ny resaka momba le PNF izay amiko dia zavatra tsisy dikany fa mbola ho avy ny fotoana iverenan'ireny dossier classement sans suite avec des faits nouveaux ary dia ho averina ho tsaraina. Ça c'est une promesse. Zay fa dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka dia mandram-pioana indray.